tena misana amin'ny fifidianana dia mamoaka izao fanapahana izao. Andininy voalohany, nofoanana ny fifidianana nataon'ny mpifidy miisa 12,930 noho ny fanitsakitsahana ny didy mandalana. Andininy faharoa, hita ny tsy fisian'ny raharaham-pifidianana tao amin'ny boropan-datsaham-bato miisa 730 izay hita ao amin'ny lisitra ao amin'ny tovana. Ny andininy fahatelo izay milaza ny fitanisana ny vokatra avy any amin'ny faritra dia averiko amin'ny Andriamatoa Mpampakateny. Andininy fahatelo, ambara toy izao manaraka izao isaky ny faritra 2020 ny vokatra vonjy-maika ny fitsapake-baoka nataony 17 Novambra 2010 tamin'ny fanontaniana. Ekenao ve ivolavolan-dalam-panondrenana irosona amin'ny Repoblika Faefatra. Faritra Analamanga, isan'ny mpifidy voasoratra anarana dia mialatsiny fa tonga dia ataoko amin'ny teny frantsay izy lavalava ihany mba ahafahantsika mahazo azy avetrany. Isan'ny mpifidy voasoratra anarana 1,380,402. Mpifidy nandasabato 564,938. Vato fotsy sy vato maty 48,354. Ny vato manan-kery 516,584. Ny tahampavitrina dia 40,90%. Vato azon'ny safidy eny 350,038, izany hoe 67,76%. 67%. 67,76%. Vato azon'ny safidy tsy 166,546, izany hoe 32,24%. Safidy navy Isanambato be indrindra zany dia ny safidy eny. Faritra Bongolava, isan'ny mpifidy voasoratra anarana 165,560. Ny mpifidy nandasabato 87,727. Vato fotsy sy vato maty 5,742. Vato manan-kery 80,985. Ny tahampavitriana 52,99%. Vaty azon'ny safidy eny 37,767, izany hoe 46,07%. Vaty azon'ny safidy tsia 44,218, izany hoe 53,93%. Safidy nazo Isanambato be indrindra zany teo dia safidy tsia. Faritra Itasy, isan'ny mpifidy voasoratra anarana 273,725. Ny mpifidy nandasabato 146,907. Vato fotsy vato maty 10,785. Vato manan-kery 136,122. Tahampavitrina 53,67%. Vato azon'ny safidy eny 70,568, izany hoe 51,84%. Vaty azon'ny safidy tsia 65,554, izany hoe 48,16%. Safidy navy Isanambato be indrindra zany amin'ny faritra io dia ny safidy eny. Faritra Vakinankaratra, isan'ny mpifidy voasoratra anarana 623,262. Mpifidy nandasabato 339,451. Vato fotsy vato maty 25,972. Vato manan-kery 313,479. Tahampavitriana 54,46%. Azon'ny safidy eny 192,848, izany hoe 61,52%. Safidy tsy 120,631, izany hoe 38,48%. Ny safidy navy Isanambato be indrindra zany tamin'ny faritra Vakinankaratra dia safidy eny. Faritra Diana, isan'ny mpifidy voasoratra anarana 229,795. Ny mpifidy nandasabato 122,804. Vato fotsy vato maty 3,776. Vato manan-kery 119,028. Ny tahampavitriana 53,44%. Vato azon'ny safidy eny 89,819, izany hoe
76,46%, ary ny azony safidy tsia 29 209, izany hoe 24,54%. Ny safidy nazo Sambato be indrindra zany tamin'ny faritra Diana dia safidy eny. Faritra Sava, isan'ny mpifidy voasoratra anarana 339 916, ny mpifidy Nandasabato 158 678, ny vato fotsy sy vato maty 5 995, ny vato manakery 152 683, tapa-havitriana 46,68%. Ny vato azon'ny safidy eny 112 442, izany hoe 73,64%, ary ny vato azon'ny safidy tsia 40 241, izany hoe 26,36%. Safidy nazo ny Sambato be indrindra zany tamin'ny faritra Sava, safidy eny. Faritra Amoronmania, isan'ny mifidy voasoratra anarana 221 723, ny mpifidy Nandasabato 130 954, vato fotsy vato maty 6 276, vato manakery 124 678, tapa-havitrina 59,6%. Vato azon'ny safidy eny 88 501, izany hoe 70,98%. Vato azon'ny safidy tsia 36 177, izany hoe 29,2%. Safidy nahazo ny Sambato be indrindra zany tao amin'ny faritra Amoronmania dia safidy eny. Faritra Atsimo Atsinanana, isan'ny mpifidy voasoratra anarana 210 631, ny mpifidy Nandasabato 126 151, ny vato fotsy vato maty 1991, vato manakery 124 160, tapa-havitriana 59,89%. Vato azon'ny safidy eny 105 813, izany hoe 85,22%. Vato azon'ny safidy tsia 18 347, izany hoe 14,78%. Safidy nazo ny Sambato be indrindra zany tao amin'ny faritra Atsimo Atsinanana, safidy eny. Faritra Matsiatra Ambony, isan'ny mpifidy voasoratra anarana 395 532, ny mpifidy Nandasabato 215 125, vato fotsy vato maty 13 082, ny vato manakery 202 043, ny tapa-havitriana 54,39%, ny azon'ny safidy eny 155 883, izany hoe 77,15%.